voantso ho an'ny fanantenana isika. I Abrahama no voafidorain'ny vahoakan'Andriamanitra. Ny tompo no miantso sy manilo antsika. Ny tavany namirapiratra tahaka ny masoandro. Dia faly miarapantsika mianakavindray ry havana manaraka izao vatsim-panahy ampitain'ny radion Don Bosco amintsika izao. Amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy Fanahy Masina. Amen. Ombantsika mianakavy ny fiadanan'ny Tompo ho tanteraka tokoa ny azany. Ry havana, ny evanjely Masina Mateo 7:1-9 no atotry ny Eglizy ho diniantsika mianakavy amin'izao alahady faharoa ny Karemy izao. Ny fivoahan'i Jesosy tare tany an-tendrombohitra moa no tantarain'ny Masina Mateo teo. Any an-tendrombohitra zany no miseho ny tantara. Ny tendrombohitra moa dia toerana fisehoan'Andriamanitra, fanambarana ny zanak'Andriamanitra. Toan'ny Moizy niona tamin'ny tompo tao amin'ny tendrombohitra Sinai, araka ny voalaza ao amin'ny bokin'ny Exode 4:30. Eto amin'ny evanjely dia Moizy vaovao no miseho, dia tsy izany fa Jesosy Kristy. Tsara marina ihany koa fa tany an-tendrombohitra no nisedrany ny fakapanahan'i Jesosy araka ny evanjely tamin'ny heriny dia nalaina tao amin'ny Masina Mateo 4:1-12. Ary tany ihany koa ny fampianarana voalohany nataon'i Jesosy araka ny voalaza ao amin'ny Masina Mateo 5:5-12. Fa mbola tany ihany koa no nanomezany iraka an'ireo mpianany araka ny voatantara amin'ny Masina Mateo ihany 4:20-12. Fa inona moa ry havana no tena dikany ty fivoahany tarehan'i Jesosy tany an-tendrombohitra ity? Taloha kely ny voahany Jesosy tare manko dia nanambara tamin'ny mpianany Jesosy fa hiakatra ny an-tendrombohitra ary hijaly sy ho faty eo am-pelantanan'ireo lehibe amin'sorona sy ny loholona ary ny mpanora-dalàna. Io moa mazava tsara io araka ny voalaza ao Masina Luka 7:12. Taitra sady ankona ireo apôstôly nandre izany tenin'i Jesosy zany hoe ho kapohina dia hijaly dia atolotra eo am-pelantanany lehibe mpisorona. Taitra sady ankona izy ireo ary mivarahontsana ambony ihany. Noho izany ry havana dia anisan'ny antony na nehoan'i Jesosy ny voninahiny tamin'ireo mpianatra telo lahy dia Piera moa zany sy Joany ary Jakoba araka ny voalaza eto. Anisan'ny antony na nehoan'ny voninahiny tamin'ireo ny novoan'i Jesosy tare mba hankahery azy ireo rehefa tonga i fotoan-tsarotra voalazany mialoha io. Fa etsy an-daniny izany koa dia fanambaran'ny tenany amin'ny Andriamanitra azy, fanambarana mialoha sady ny hitsanganany amin'ny maty. Asehon'i Jesosy mialoha etỳ an-tany tamin'ireo mpianatra ny voninahitra mahazanak'Andriamanitra azy any an-danitra mba hankerezana sy mba hahenona izy ireo. Ary eto dia ambaran'Andriamanitra ray amin'ny fomba manetriketrika fa i Jesosy io no zanany. Ity no zanako malalako, enoy izy. Ny hoe enoy ry havana dia fekempinoana nataon'ny Jody araka ny testamenta taloha. Averiny matetika isan'andro io ary entiny antsoratra eny amin'ny tanany na eny amin'ny androny mihitsy. Mienory Israely, voalaza amin'ny bokin'ny Deutéronome zany 4:4. Eto amin'ny evanjely ry havana dia voafaritra mazava ny asain'Andriamanitra enoina dia i Jesosy izay zanany. Izo ny tenin'Andriamanitra manambarany ray. Miantso ny mpianatra sy miantso antsika koa ry havana io teny io mba hatoky io zanak'Andriamanitra io isika. Ino sy hifikitra aminy amin'izay lazainy rehetra. Ny novoan'i Jesosy tare dia fanambarana mialoha ny fitsanganany ho velona sy santatry ny ananganan'i Jesosy antsika amin'ny maty. Ahitantsika taratra dia ny mialoha ny voninahitra rehefa tafatsangako velona isika. Pon'ny lanitra isika ry havana hoy masin-daboly ka ny vatantsika hitovy endrika amin'ny vatan'i Kristy be voninahitra. I Jesosy niova tare ry havana taratry ny asoantsika rahatr'izay.
rehefa tojo ny fitsanganako velona isika dia amirapiratra tahaka ny Jesosy tany an-tendrombohitra. Faharoa manaraka izay ry havana dia hoe inona tokoa moa izany ny tena zavatra niseho tao an-tendrombohitra tao. Nanatika n'ity fivoantarehan'i Jesosy tany an-tendrombohitra ety ireto mpianatra telo mindrahalahy reto dia i Piera, Jakoba ary Johany. Fa ahoana moa no izy telo mindrahalahy ireo izany no nentin'i Jesosy niaraka taminy tany an-tendrombohitra? Mety maro ny antony, fa ny azo lazaina dia hoe mila vavolombelona ny zava-niseho tamin'ny fivoantarehan'i Jesosy. Ny fijoroana vavolombelon'ny olona telo dia filazana fahamarinana izay manambara fa azo antoka ny zava-niseho izay no tantarainy ateoriana. Taona maro tateoriana manko i Piera dia natadidy tsara ireo ora sarotra inona ireo ka hoy izy, renay io feo avy any an-danitra io. Hita izany araka mivalaza ny taratasy faharoa ny Piera ao amin'ny toko voalohany 7:7-20. Izao no voalaza zao: inzay nisy feo tonga tamin'i Jesosy tamin'ny amboninahitra lehibe, ity ny zanako malalako izay sitrako indrindra. Renay io feo avy any an-danitra io raha niara-mipetraka tamin'i Jesosy tany an-tendrombohitra izahay. Dia tsaroany Piera mandra-pahatapitra ny androm-piainana izany ry havana. Ry havana, tena nisy vavolombelona nahita tokoa io fivoantare tany an-tendrombohitra io. Hentsika tsara teo koa ry havana no hoe raha mbola nivavaka izy dia niova tanteraka ny tarehany, ny akanjony tonga fotsy mangatsakatsaka. Izany ny zava-niseho tao. Ny tarehy eto dia tsy mamaritra fotsiny ihany ny endrika fa ny tena manontolo ny Jesosy mihitsy, ary voakasika izany ny fitafiana. Ny tarehy manjelanjelatra sy ny fitafiana manjopika dia manambara ny fitafiany ny voninahitry ny lanitra sady taratry ny voninahitry ny fitsanganako velona. Zava-niseho tokoa ny hoe tsy nazaka nahita famirapiratany Jesosy ireo mpianatra. Ry havana, toa tsy tantin'ny olombelona matetika ny fahitana misterin'Andriamanitra lehibe. I Moizy tany an-tendrombohitra Sinai nanarona ny tavany satria tsy natantiny fahitana io misterin'Andriamanitra io. Voalaza zany eo amin'ny bokin'ny Exode 4:7-7. Ry havana, lehibe loatra Andriamanitra ka tsy zakany maso ara-nofontsika olombelona ny mibanjina azy, ary vesatra ho an'ny vatantsika no famandra ny miona aminy. Kosa sy malemy isika, fa dia izy Andriamanitra no mankahery antsika sy miantso antsika mba handroso hatrany. Isan'ny seho tao an-tendrombohitra ihany koa ry havana dia ny fahitan'ny mpianatra telo mindrahalahy Piera, Jakoba ary Johany any Elia sy Moizy ny resaka tamin'i Jesosy. I Moizy sy Elia no fehiny lalàna sy ny mpaminany tao amin'ny testamenta taloha. I Moizy moa zany dia nanambara momba ny lalàna, ary Elia dia manambara ny voalazan'ny mpaminany ao amin'ny Baiboly. Ao amin'ny Jesosy anefa no atanterahany izany rehetra izany. I Jesosy no fatanterahany lalàna sy ny mpaminany izay voalaza tao amin'ny testamenta taloha. I Moizy sy Elia ary Jesosy zany dia manambara testamenta taloha sy testamenta vaovao, dia io ny atao hoe Baiboly. Ilay hoe ny fampiresaka tamin'i Jesosy i Moizy sy Elia dia midika hoe i Jesosy izay hijaly sy ho faty no zanak'Andriamanitra fatanterahany soratra masina ao amin'ny lalàna sy ny mpaminany. Ary voalaza tao koa ilay hoe rahona nanarona dio dia famantarana fa eo Andriamanitra. Hatrany amin'ny Exode dia io ny famantarana io rahona amin'ny lanitra io. Eo Andriamanitra, ilay masina, ilay misy. Toy ny tamin'ny batemin'i Jesosy dia nisy feo avy any an-danitra eno. Teto anefa dia netefa tamin'ireo nanatrika ilay feonana hoe ity no zanako malalako, eno izy. Ny amafisy ny fanambarana eto ry havana dia hoe zanako ny ray Jesosy, ilay ho foatsihana amin'ny azo fijaliana afaka fotoana fohy. E koa ny fanafatrafarana hoe eno izy, azakivy amin'izay hitranga fa andresy izy.
Ary namaranana azy te moa ry havana dia hoe i Jesoa irery sisa no teo fananjavina ireto mifampiresaka taminy dia Moïse sy Elia zany. Izany a dia manambara hoe manomboka eto a dia Jesoa irery amin'izay no arao sy no iteny fa tanteraka ao aminy a ny tantara-pamonjena nampanantanainy ny lalàna sy ny mpaminany. Fahatelo ry havana dia ahoana mifandraisan'ny mpianatra an'io zava-niseho tao an-tendrombohitra io. Ny fandraisan'ireo mpianatra ny zava-niseho a dia niteraka hafaliana sy fahasambarana tsy ailazaina ho azy ireo. Anka naniry ny hijanona eny an-tendrombohitra sy ny fivohan-tare izy ireo. I Piera moa sady talanjona no niteny hoe ry mpampianatra mahafinaritra mitoetra aty ka andeha anangana ilay telo eto, ny iray ho anao a, ny iray ho an'i Moïse ary ny iray ho an'i Elia. Ry havana, tia ny itoy a, tia ny Piera itoy zany ity toe-javatra mahavariana ity ka dia naniry ny hijanona eny an-tendrombohitra izy ireo mba hiala sasatra mandrakariva eo. Iona tsy hitsahatra amin'i Jesosy zanak'Andriamanitra, zany no faniriany izy ireo. Ry havana, misy fotoana ihany koa eo amin'ny fiainantsika mety ahitana hazavana, hafaliana dia sarotra hatrany a ny hijanona amin'ireny. Isan'izany ohatra ny fanaovana laretirety, ny fanaovana matso-panahy, ny fivavanianana masina, ny fitsaona sakramenta masina. Mahita hafaliana sy hazavana amin'ireny tsika dia sarotra foana hijanona eo. Zao anefa raha mbola hita amin'ity tany fandalovana ity isika mpianatra Jesoa dia tsy entina mitokana hiataka amin'izao tontolo izao a i Kristy Jesoa. Natao an'ny olona rehetra ny famonjen'Andriamanitra ary iriny ahita tava ny zanany ka ahazo famonjena ny nofo rehetra. Ka anjaran'ny mpianatra mahita sy mahazo ny tena mahazanak'Andriamanitra ny Jesoa no mampiseho azy amin'izao tontolo izao, satria zanak'Andriamanitra toa ny Jesoa ihany koa ny nofo rehetra. Ahita amin'ny famonjen'Andriamanitra ny nofo rehetra. Ny masin-dalioka ao amin'ny toko 7:25. Noho izany ry havana, ny tena zava-dehibe dia tsy ny fipetrahana amin'ny toerana hetsina iroa fa ny fiarahana amin'ny Jesoa. Rehefa miaraka aminy tsika tsy maninona na aiza na aiza toerana misy atsika, na eo anivony ny afinaretana izao tontolo izao, na eo anivony fahasahiranana, na eo anivony izay zavatra mampitebiteby sy mampijaly antsika, na eo am-pandriana marary mafy lazon'ny aretina mampijaly aza. Mibanjina an'i Jesoa sy miara-miaina aminy isika ary matoky sy mino azy fa izy ihany no anotokana sy tena manandanja amin'ny fiainana ity sy ny fiainana ho avy. Raha mipetraka eo anilantsika ry havana dia ho mora amintsika ny manaiky ny hafa ary ho sambatra mandrakariva isika amin'izany, na manao hoana na manao hoana ny toerana na ny zava-mitranga eo amin'ny fiainantsika. Faefatra ry havana dia hoe ahoana no mety ho endrika izany eo amin'ny fiainantsika tsirairay avy, hoe i Jesoa niova-tarea inona no fampianarana entin'izany amintsika. Rehefa niova-tarea Jesoa ry havana dia mamirapiratra tahaka ny masoandro ny tavany ary mamirapiratra ihany koa ny fitafiany. Mampatsiahy antsika izany ry havana fa tsy maintsy hamirapiratra eo amin'ny fiainantsika koa ny finoantsika. Antsoina isika mba hamela amin'ny fahazavan'i Kristy hampamirapiratra antsika. Ahoana moa ny endrika sehon'izany ry havana? Amin'ny famelomana ny tenantsika amin'ny tenin'Andriamanitra. Isaky ny manokatra amin'ny baibolintsika isika na miaino ny evanjely dia asaina mamelona ny tenantsika, dia asaina mamela ny tenantsika hiova. No hamafisin'ny katesizmy fiangonana katolika izany fa ny tenin'Andriamanitra dia fomba fanamasinana, tokony hanazava ny eritreretintsika sy ny zavatra ataontsika ary ny fifandraisantsika ny tenin'Andriamanitra. Ny feon'ny ray dia milaza amintsika mba henona ny Jesoa, manao hoe ity no zanako malalako, heno izy. Ny fihenona ry havana dia tsy hoe mihaino fotsiny fa
mampiatra ihany koa. Amin'izao tontolo izao a izay misy feo be da be, dia ahoana no azontsika antoka fa miaino feon'i Kristy isika. Izany ry havana dia nitaky fanoloran-tena mavitrika amin'ny fandalinana ny teny sy fandiniana fampianarana ary ny fampiarana izany a eo amin'ny fiainantsika andavanandro. Mampatsiahy antsika ny Papa François fa ny finoana no kolokoloana amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra ary ny fiainoana izany a dia manova antsika. Nolazainy moa izany amin'ilay hoe hafalian'ny evanjely. Ka isaky ny miaina ny soratra masina isika dia tokony mahita ny Jesosy manjelanjelatra. Isaky ny mankalaza ny Eukaristia dia feno hafaliana anaty tsy lazaina toa ny Piera. Ary isaky ny mivavaka isika dia mibanjina ny Kristy ao amin'ny voninahitr'Andriamanitra. Ary rehefa niankohaka tamin'ny tany ny mpianatra araka nivoalaza tamin'ny evanjely teo dia nanohana azy ireo i Jesosy ka nanao hoe mitsangana fa aza matahotra. Sary ny fangorahampon'i Jesosy izany ry havana. Rehefa avy namaky sy nianatra ny tenin'Andriamanitra isika dia tsy tokony hijanona ho malemy no salasalana na no nitahotra. Mifanohitra amin'izany dia antsona isika mba hiasa sy hiaina ny finoantsika ampasahiana. Ary araka ny fampitsahiovana nataon'ny Papa Benoît faha-12 antsika, ny fionantsika amin'ny Kristy dia tokony hanosika antsika hiala amin'ny tenantsika sy ho any amin'ny hafa. Ny fivoantarey ry havana dia tsy fihesion-javatra ivelany fotsiny fa dingana anaty. Isaky ny miaona amin'ny Jesosy amin'ny vavaka isika, miaona amin'ny Jesosy amin'ny tenin'Andriamanitra, miaona amin'ny Jesosy amin'ny namana, dia manana fahafahana hiova, hiala amin'ny fahalementsika sy ny fahotantsika. Izany dia mampifandray amin'ny fiainana takian'ny karemy ataontsika izao. Fa ny karemy dia fotoana fiovam-po. Araka ny hamafisin'ny vakiteny voalohany izay nalaina tao amin'ny Jenezy 12 andiny voalohany ka hatramin'ny 14 dia antsoina hiala amin'ny fahazarana isika tahaka ny Abrahama mba hanarahana ny atson'Andriamanitra. Vonina ny afoy izay misakana ny fifandraisantsika aminy ve isika. Vonina ny afoy izay misakana ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra ve isika. Farandriavana fivoan'i Jesosy tareto ao an-tendrombohitra dia miantso antsika ho an'ny fivoham-po. Ny tenin'Andriamanitra dia miantso antsika ho an'ny fivoham-po. Izany dia midika hoe miala amin'ny fahatezerana, miala amin'ny lolo-po, miala amin'ny fitsaratsarana foana ny hafa, mba hamihana fitiavana, mba hamihana famelan-keloka, mba hanana famindram-po sy fangorahana. Tsy maintsy hita taratra amin'ny hetsika amin'ny fiainantsika eo amin'ny fiainan-davanandro izany ry havana. Tsy maintsy hita taratra amin'ny fiainantsika andavanandro io fiovana anaty io. Masina Krisostoma moa dia manampy antsika amin'izany amin'ny filazaniny hoe misy lalana 5 ho amin'ny fibebahana, lalana 5 ho amin'ny fiovana, ka ny lalana voalohany dia ny fiampangahantena amin'ny fahotana vitantsika. Ny olona izay manameloka ny adosona vitany tokoa mantsy ry havana dia atahotra ny hiverina aminy indray. Ka foazy ary ny konsiansinao mba ho izy no hiampanganao dia nyzao ao anatinao, fa tsy hoe rehefa mbia amin'ny fitsaran'ny tompo ianao izay vao hikoropaka. Manaraka izany ny lalana faharoa lazain'ny masindazan'i Krisostoma dia ny famelana ny ratsy vita ny namantsika izany, tsy fitanana lolo-po amin'ny fahavalontsika. Ary ny lalana fahatelo dia ny fivavahana izay atao ampitandremana sy amin'ny jotopo tokoa. Ary ny lalana fahaefatra dia ny asa fiantrana. Lazay masindazan'i Krisostoma moa fa hoe manan-kery tsy hailazaina ny asa fahantrana. Ary ny fahadimy farany dia ny fanetretena. Misy lalana 5 izany ireo. Ny voalohany ny fiampangahantena, faharoa famelana, ny fahatelo ny fivavahana, ary ny fahaefatra ny fiantrana, ary ny fahadimy farany ny fanetretena. Ireo indrindra ry havana no takiana amintsika amin'izao karemy ataontsika izao. Aza miteo-pona ianao fa mijoro isan'andro amin'ireo lalana ireo ho masindazan'i Krisostoma. Lalana mora rahany ireo fa tsy mba misy azonao ilan-tsiny akory no ny fantranao. Na manitra sy farahidiny azy ianao dia azonao atao hatrany ny miala amin'ny fahatezerana
sy ny manetry tena ary mivavaka amin'ny jotom-po sy ny mamola tena amin'ny fotana vitanao. Koa tsy mahasakana anao tsy hahavita izany velively mifantranao. Inona nefa no lazaiko anao momba ny lalana mitondra amin'ny fibebahana hitenenana fizara-pananana amin'ny mahantra ny asa fiatrana no lazaina amin'izany hoy ihany masindaza ny Krisostoma. Na amin'izany koa aza ozy dia tsy nahasakana antsika tsy hanatanteraka azy ny fantrantsika dia mahantra dia tsy mba afaka izara izay mba hananako. Hitantsika mantsy ozy nataon'ilay vehivavy manano tena izay nanotsaka ny farantsakely ro nananany. Ka fantatsika ary izao ny fomba hitsaboana ny ratra mahazo atsika. Ampiasao ireo fanafody ireo lalana dimy ireo, ka rehefa sitrana tsara isika dia mahazo manantona kasahiana ny latabatra masina sy manovosoa ao, ary amboninahitra no andehanantsika mijenan'i Kristy ilay mpanjaka be voninahitra. Koa mety eza ary isika andray ireo soa mandrakizay amin'ny alalan'ny fahasoavana sy ny famindrampo ary ny fitiavan'i Jesosy Kristy tompontsika. Ry Jesosy Tompo, ny fivantare tao an-tendrombohitra nasehonao tamin'ny mpianatra telondralahy dia metonanay koa mba hanova ny toetranay, ny fombanay hifanaraka amin'ny sitraponao sy amin'ny famonjena atolotra ao anay. Ka ampio zahay hatanteraka izany amin'izao karema izao. Amen. Ombantsika mianakavy ane ny fiadanan'ny Tompo ho tanteraka tokoa an'izany. Irotsaka amintsika ary ombantsika mandrakarivany tsodran'Andriamanitra mefany zavatra rehetra, ny Ray, ny Zanaka sy ny Fanahy Masina. Hitantana ny dehantsika an'i Jesosy Kristy, isaorana ny Andriamanitra.